Eo amin'ny vaovao maro samihafa indray kosa toy ny ilay raha von'olona feno habibiana teny Ambohimalaza ny fadimy volana Septambra lasa teo dia olona telo no voasambotry ny mpitandron'ny filaminana natao anatin'ity raha ity ary nandritra ny fanadihadiana izay natao tamin'izy ireo dia niaiky moa izy reto fa navanina ny loza. Mpivady niaraka tamin'ny rahalahy ilay lehilahy izay voalaza fa miasa tao amin'ilay mpandraharaha amina trano fisakafoanana teny Ambohimalaza ny voasambotry ny mpitandron'ny filaminana tao aorian'ny fanadihadiana izay natao. Fantatra tamin'izany ihany koa fa mpiambina ity lehilahy ity ihany no nahavandoza ary efa nisy ny tsy fifankazahoana teo aminazy roa tonta ka izany no anisany antony iray nahatonga azy ireo hamono ity lehilahy ity. Fomba namonono zareo anazy dia zareo moa mpiasa trano zany amin'izy io rehefa nisy disadisa ihany nisy teo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa dia nampidirin'le rangahy gardien tao an-trano zany ny rahalahiny dia le gardien nitazona an'le rangahy tao an-dakozia dia nivelesiny le rahalahiny nively tamin'ny boiron misy fantsika dia maty kapokaroa moa zany no nahafaty an'le rangahy gérant io dia nalainy tamin'izany ny vola mitina 2,5 francs sy volamena firavaka volamena sy téléphone portable efatra. Rehefa natao ny fanadihadiana zany dia tratra zany ireo olona anaky telo ireo ary niaiky izy fanandray anjara mivatana sy tomponantoka tamin'ny resaka famonoana olona io zay niseho teny amin'ny le grenat io tany efa nitsoka tany akadinondry ny sakay ny lehilahy anankiray fitany no nianjena zay no somary nataraky kely an'le fanadihadiana. Hitantsika amin'io sary io ny fomba fiainam-bibiana zany namonono zareo anazy ny vonono tao natao lakozia izy dia nitaritany zareo tany amin'ny dosy nohony aveo vaky moa natotoan'le rangahy. Izy ity moa dia ezaka teo anivon'ny gendarmerie ana brigade Ambohimalaza no nafahana zany nanao an'izao enquête zao sy natratratrana an'ireo mpanao ratsy ireo ary izay eto anivon'ny gendarmerie dia mbola manentana foana fa rehefa mamisy zavatra mampiaya na toe-javatra hafahafa dia atsoy le laharana taribianay na manatona ny gendarmerie faran'izay akaiky anareo indrindra. Nandritra ny fanadihadiana izay natao tamina mpiambina ilay mpandraharaha ny trano fisakafoana iray izay maty tamin'ny fomba mahatsiravina dia niaiky izy ireo fa izy no nahavandoza ary nanoro namany araka ny fanazavana azo teo anivon'ny mpitandron'ny filaminana niakatra ny fitsarana androany araka izany izy telo nahavandoza.